Iresaka momban'ny mpilalao kosa indray tsika eto dia iresaka amin'ny daksa niteraka resa be ity mpilalao an'ny Fossa Junior ity ny amin'ny hoe ilalao any amin'ny Kegertsif ka amin'ny Tiariva ity dia hitondra fanazavana manodidina an'izay ny tenany izy daksa mpilalao mihitsy moa no anazava amin'ny pakafy baolina kitra malagasy. Natao moa zao fampalalana vaovao zao noho ny zava-misy zany mikasika ny rahalahy daksa mikasika ny hoe fifindrany ho any Afrique du Sud tsy ho any Afrique du Sud sy ny tsao rehetra miely zany ary zanaka tao an-trano izy dia adidy ny mijery ny zay zavatra rehetrarehetra zany ka tsy natao angina zany fa ilazana zava-misy tena marina ianareo raha nisy ny tsaotsao isan-karazany mikasika ny fandehanany daksa ny zava-misy zany amin'izao tsika miteny zao anjaranay moa nanontany ny filohan'ny Fossa hoe manaona marina no avin'le voakely dia ny zava-misy marina amin'izao tsika miteny zao dia tamin'ny herinandro zany vao tena tonga officiel ny contactan'ny Fossa Junior sy ilay ekipa matanjaka ao Afrique du Sud zany ka efa nisy ny fifanarahana ny dingana atao zany amin'izao tsika miteny zao amin'ny ativaritra rehetrarehetra mikasika ny tombotsoan'ny daksa indrindrindrindra amin'ny andehanany ho any Afrique du Sud ka ny tsao rehetrarehetra akoatran'izay zany ny antony nampisy an'ny tsao rehetrarehetra dia nisy karazana olona maromaro zay varotra zoera na avy eto an-toerana na avy any ivelany niezaka akan'izay ivarotra ny daksa zay na ataontsika hoe antsokosoko nefa moa zay zany ny problème ny Fossa Junior sy ny voalohany hoe tsy maintsy mba mifanaja ary alefa amin'ny transfert ara-dalàna ny foziny daksa zany ary ilain'ny Fossa Junior ny tena club akazy no resaka direct vao tamin'ny herinandro zany zay nisy zay nga fa daksa mahalalala kokoa ny zava-nisy tany Afrique du Sud tany. Daksa fanontaniana azo virenana tokoa ve ny zava-nisy aiza ho aiza mahakasika an'ilay hoe fanarahana efa misy entre ny Fossa sy Kegertsif? Ny fanarahana efa nisy aloha zany ny marina zany hoe mbola resaka tsao daholo le resaka nandeha teo aloha hoe tamin'ny Facebook sy ny karazakarazany reny fa ny fanarahana zany amin'izao hoe efa manomboka mifanaraka moa ny président Roto tamin'izao amin'le resaka fandehanako makany Afrique du Sud. Azo fantarina ve hoe nisy proposition nataony zareo ve dia mety ho fantatra ve ny montant an'ilay izy? Ny zava-misy zany taratasy tonga ao amin'ny Fossa nalefan'ny zareo dia $25,000 zay nangatano omeny ny Fossa Junior. Ny zava-misy nefany efa niproposeny $400,000 tany Afrique du Sud zay le hono fa ny zava-misy ara-dalàna na officiel nalefany ao amin'ny Fossa Junior zany ary hitako zay taratasy zay $25,000 no apetraka. Ny tsara apetraka fotsiny ny fanontaniako satria anisan'ny sarotiny tamin'izany zay satria tokony hatafitan'ny bandy kely izy dia ny hoe ny président ny Fossa Junior tsy misakana mihitsy ny andehanany daksa ary efa nidresahany any daksa zay fa kosa mila fifanajana sy transfert normal ohatran'ny transfert rehetrarehetra tokony atao. Ny olana dia ny mpanelanelana eo nelanelany mitady azo tombontsoa bebe kokoa no mitady an'izay bebe kokoa noho ny club ny aviany zany zay ny tena olana misy amin'izao fa raha ny fizotrany zany tsy ho ela dia efa hifanaraka ry zareo satria tsy dia resa-bola le transfert roatra miaraka ny fitenin'ny président n'olana fa le tena tombotsoan'ny daksa mihitsy ny hoe le fanarahany proposition na contrat ny avy daksa tsy misy na resaka ny contrat rehetrarehetra tokony andeha ao aminy zany hoe tokony ho azony zany zay ny zavatra tena mahasarotiny amin'ny voalohan'ny Fossa Junior ary iraisanay moa zay satria zaza mitezana atao an-trano izy.